Raha tsika mandalana eo ihany toy izay rahay eo nivon'ny ministeran'ny arenakivon'ny tany zay fa nisy niteraka resabe tao anatin'ny andro maromaro zay ny fahazoan'ny lehiben'ny andrim-panjakana manatrika fampielezan-kevitra sy ny makasika ny fisian'ny sariny eny amin'ny peta-drindrina amin'ny fanohanana ny candidat amin'izao fampielezan-kevitra izao sy ny fifidianana ihany koa momba izay manana ny fomba fijeriny ny filohan'ny CENIT ramatoa atala Beatrice. Ametrany maro fantaniana ny fisiana sarina filohana andrim-panjakana amin'ny peta-drindrina ho an'ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana izay ataony 20 desambra ho avy izao. Raha nantaniana mikasika io toe-javatra io ny filohan'ny Vaomera maleo tena misahana amin'ny fifidianana dia toy izao ny valiteniny nentiny. Tsy anjaran'ny CENIT fa ny anjaran'ny CENIT ange dia manomana ny ara-teknika ariko mandray izay lalàna mivoaka rehetra izy dia mampiatra n'iny lalàna iny. Ny eo amin'ilay bulletin tokana aloha raha ohatra ka bulletin tokana misy ny zavatra zay dia ny anay lay toko hoe didy navoaka ny cour électorale spéciale ihany no azahoanay manao an'ilay bulletin satria efa voalaza ny cour électorale spéciale zany raha ny bulletin momba ny présidentielle dia efa voalaza ao zany hoe ohatraohatran'iza ny tokony zavatra ho hita eny amin'ny bulletin présidentielle. Manoloana io tranga fidirana filohana andrim-panjakana anatin'ny fampielezan-kevitra io dia nisy ny nametraka fitoriana teny anivon'ny CENIT. Raha ny fitoriana zany izay nalefa tamin'ny CENIT dia voarainay tokoa ary ny assemblée générale ny CENIT zany dia nanapaka satria tsy compétence ny CENIT sinona le izy fa dia nalefanay any amin'ny cour électorale spéciale zany izay manana compétence hijery an'izay lafiny ara juridique izay fa dia andry zareo ngamba ny compétent amin'izay zavatra. Mariana fa itoy ary tsy farana raha tsy ny 20 desambra ho avy izao amin'ny enora maraina ny fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa sy ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ataony 20 desambra ho avy izao.